amin'ny aizina ho tonga amin'ny mazava amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy a Nazareta. Amen. Eny ary hijeritsika zany iresaka mahakasika an'izay vavaka izay satria be dia be amintsika no miteny hoe izay tsy mahita tenenina rehefa mivavaka sy ohatr'izany dia ampianariko anao amin'ny fomba tsotra fotsiny zany ny tokony filaharan'ny vavaka izay ataontsika rehefa mivavaka isika zany. Tsara zany ianao mba mandray taratasy stylo kely ihany satria indraindray mety ho tadidinao le izy dia mba mandray cahier stylo ianao zany andraisanao ny filaharan'ny vavaka tokony ataontsika zany rehefa mivavaka dia azontsika ampiarina amin'ny fotoana rehetra zany ity filaharam-bavaka ity. Mialohan'izay nefa dia tiako zany mba hapetraka amintsika sy ampianarina amintsika hoe ny vavaka atao dia mila tanjona, vavaka misy tanjona zany fa tsy hoe dia hivavaka fotsiny mba hivavaka sy hivavaka fotsiny. Raha vao mivavaka ny tsisy tanjona dia tsisy fiantraikany mihitsy le vavaka, lasa ampahazarana dia manoaka eo am-pivavahana dia variana mitoditodika, tsy mifantoka mihitsy satria tsy manana tanjona ao anatin'ilay vavaka. Jerevantsika kely aloha any amin'izay resaka hoe vavaka misy tanjona izay Matio 7 manazava kely an'izay. Matio 7 vakiantsika manomboka any 9:20. Matio 7 manomboka any 9:20 rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy a Nazareta. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, nakeo ivoany ka nanindry ny somotra viavin-dambany fa hoy izy anakapoho, na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko dia ho sitranao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia nanao hoe, matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana vehivavy tamin'izay ora izay. Eto zany tsika dia miresaka mahakasikana vavaka ity vehivavy anankiray izay narary nandritra ny 12 taona narary nitsidra ity dia nanantona an'i Jesosy Tompo. Ny fomba nanantonany azy dia noho ny aretiny izay efa tsy sitrapanafody intsony satria any amin'ny Marka 5 manazava hoe efa nandany ny fananany tamina mpitsabo maro isan-karazany fa tsy nahazo fanasitranana mihitsy vao miany narary ary ilay vehivavy. Zavatra hoe efa niala nenina zany izy dia nisy fotoana izy naheno fa mandalo eo amin'ny toerana izay misy azo ny Tompo dia nanao anakapo izy, nanao hoe hikasika ny lambany fotsiny dia ho sitrany. Nanana tanjona zany ilay vehivavy tamin'ilay programany andeha anantona an'i Jesosy Tompo sy hitady an'i Jesosy Tompo. Dia rehefa miala tao an-trano izy, lasa izy nandeha nikasika ny somotra viavin-dambany Tompo, na manao ahoana hasarotro ny namakivakin'ny vahoaka izay tangorona rehefa mampianatra ny Tompo na tonga amin'ny toerana anankiray ny Tompo dia feno olona mitangorona dia tsy maintsy namakivaky an'ireo olona ireo izy ary nikasika somotra viavin-damban'i Jesosy Tompo dia niaraka tamin'izay tonga dia ritra ny loharanon'aretiny. Raha jerevantsika tsara zany tantara zany ilay hoe nanao anakapo dia nametraka tanjona tao anatin'ny vavaka hoe za raha andeha anantona an'io Jesosy io ny somotra viavin-dambany fotsiny no kasiako dia ho sitrany ty aretiko ty. Nametraka tanjona izy rehefa niala tany an-trano. Tsika rehetra izay mivavaka zany manana tanjona rehefa mivavaka fa tsy hoe andeha hamonjy sabata indray sabata hono tsy maintsy vonjenako, sabata hono tsy maintsy tandremanako, ekeko fa tsy maintsy tandremana ny sabata, fa tsy atao ampahazarana zany izy fa manana ianao tanjona rehefa mivavaka riavana. Mba manana tanjona tahaka ity vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona ity rehefa nanana tanjona izy iny le atao hoe finoana ihany koa